Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata maraina fa 5 ny volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny fahasoavana sy ny famonjam-pony hatrany alohan'ny iraintsika ny amin'ny mofinainan'io dia efa afaka isika. Rainay tsara andrezan'ny danitra mbola avy ampisaoranao izahay no ny amin'ny tombontsoa lehibe omenao an'io dia mifofinaina mahavelona avy aminao. Misaotra ray izay mbola manome tomom-piainana anay hatrany ihany koa ary ihany koa mandrotsaka aminay ny fahasoavanao. Tompo, izay niteninao izay mity maraina ity ko mamelany elokay mamindrafo aminay aoka izay rehetra tsy namboleny tananao anatinay ny hoesorinao ka omeny tsara indrindra avy aminao izahay aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe toetra volamenan'ny kristianina. Naraina aminao abolany toko 2:20 manao hoe aleo ho tsara laza toy izay ho be harena ary tsara ny fety noho ny volafotsy sy ny volamena. Amen. Mety haniry laza sy voninahitra ny olona. Ho an'ny sasany ny fananana trano, na ihany koa ny fananana tany maro, na ihany koa ny fananana ireny volabe ireny izay azahoany fahalehibiazana araka izao tontolo izao ny faniriany ambony indrindra. Tian'izy ireo no eo amin'ny toerana izay ahafahany mianjonanjona amin'ireo mahantra noho ny famboniany. Ny toa azy ireny no manorina ambonin'ny fasika ka ho rava tampoka ny tranon'izy ireo. Ny fahalehibiazana ara-panao mason'Andriamanitra ihany ny mendrika ho katsahana. Mety tsy ho fantatrao mandrakizay ny tena toetra sy ny fambonian'ny asanao. Tsy fantatrao ihany koa ny tombabidin'ny tenanao raha tsy ampitahainao amin'ny lay aina izay nafoy famonjena izay rehetra mandray azy zany. Ho azy ny olona tsirairay an-tsaina ny tombabidin'ny tenany rehefa tonga mpiara-miasa amin'ny Kristy izy ka manao ny asa izay nampanaovan'i Kristy azy, mameno an'izao tontolo izao amin'ny famarinan'i Kristy azy ary mamita ihany koa ny hiraka avy amin'ilay avo indrindra. Lamena izay rehefa mifandray amin'ny Kristy, ny hiraka nomenan'ny mpianatra, aoka kely ainana fatratra tokoa isika ao amin'ny fifalian'ny famonjena n'ireo fanahy izay tsy ao amin'ny Kristy izay efa ho faty mihitsy aza. Ny voninahitra ambony indrindra mety hatafin'ny olombelona, na tanora izy, na antitra, na manan-karena, na mahantra, dia ny famelana azy hiaro ny ampahoriana sy hampahery an'ireo ketraka. Feno fahoriana izao tontolo izao mandehana toa ireo mahantra amin'ny filazantsara. Sy trano marary, izany no asa mifandray amin'ny hafatra ny filazantsara. Miseho amin'ny asa ny fitiavantsika ny Kristy. Raha miena ny fitiavantsika azy, dia alevo koa ny fitiavantsika n'ireo izay namohizana ny ainy. Ny finoana marina sy ny fitiavana marina, izany ny tena harena. Ireo no mahatanteraka ny toetra amin'ny Kristy. Raha be kokoa ny finoana feno fahatsorana sy mitoky amin'i Jesosy dia isan'ny fitiavana madio izay toetra ao anatin'ny volamenan'ny kristianina. Dia mba ho aminao tokoa ny izany mba hanana ny fahendrena avy any ambony, hanana ny toetra izay manana ny fahalemem-panahy, manana ny fanetsetena izay ananan'ny Kristy ihany koa, ary i Kristy no velona ao anatintsika. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba omenao ny zavatra tsara indrindra dia ny fahendrena izay avy aminao. Mangataka aminao Tompo mba ampitodianao mandrakariva ny fomba fijerinay ka hijery ny lanitra izahay. Atsapa ihany koa fa fanomenao zavatra izay matanjaka sy mamiratra ary sarobidy kokoa noho ny volamena sy ny volafotsy satria lehibe tokoa ny famonjena ao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru vire,
miaro